Tatoato miverina mivangongo sy miparitaka indray ny fako eny amin'ireo toerana fanariana fako eto Antananarivo renivohitra. Feno fako ihany koa na eny an-dalambe na ny tatatra. Isan'ny antony mahatonga izany tsy fahampian'ireo mpiasa mpanadio sy ny zara fandalovan'ireo fiarabe mpaka fako. Tsy hoe le zavatra hoe le mpiasa ny tsy ampy sa hoe fako misy foana isan'andro ka. Tena feno mihitsy ary ibaka an'izao diro iny avy io ary efa nitombo angamba ibaka io. Tsy ampy araka izany ny fandraisana andraikitra. Ahina hiteraka fiparitana valana retina maro ny fahalotony tanàna sy ny vangongon'ny fako indray raha nanambarany ny psikology iray nanaovana fanadiadiana. Anisan'ny zavatra tena makarary andoha mihitsy resaka loto. Fatatsika zany ny atao hoe loto miteraka aretina, miteraka tsy fahasalamana, miteraka zavatra be dia be zany. Nefa raha dinitsika zany eto Antananarivo capitale eto kanefa dia ohatran'ny hoe capitale ny loto koa eto maloto be mihitsy. Nefa tokony hanana ny andraikitry zany, tokony handray ny andraikitry ny commune sy ny samiva amin'ny fanadiovana ny tanàna. Aiza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra. Ny commune Antananarivo renivohitra izay tompon'antoka voalohany amin'ny fandraofana ny fako sy ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo.